Ny 13 janoary ho avy izao no anoizana indray ny fampiavanam-pirenena tariny FFKM. Manoloana izay indrindra dia nanambara ny heviny Maître Willy Razafinjatovo. Zava-dehibe ny fahatongavan-tsaina mitondra hoy Maître Willy Razafinjatovo raha naneho ny heviny momba ny fanatanterahana ny fampiavanam-pirenena izy. Rehefa milamina amin'ny politika, ohatra ny nambarany dia tsisy intsony ny korotana eo amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena. Ny 13 janoary voalaza sy nomanina iarahandreo mpitondra teo aloha sy ny ankehitriny iresaka momba ny fampiavanam-pirenena sy fampiavanana ny vahoaka. Amiko tsisy olana mihitsy zany satria anisany zavatra anankiray ilaina ny fihavanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa tsy any loatra tsy fampihavanana atao ambava fotsy tahaka an'izay no heveriko hoe ampilamina ny vahoaka sy ny tany. Fa na ny tena fampihavanana dia ny mpitondra fanjakana tsy mangalatra. Mpitondra fanjakana azo antoka fa olona tsara fo sy manana ny toetra tokony ilaina sy ny fahaizana anatanterahana ny osoa sy ny tsara ho an'ny vahoaka no zay natao hoe fampihavanana. Satria ny vahoaka reto manomboka amin'ny mpitondra sy ny aty ambany rehefa miadana sy milamina fiainana satria manana zavatra hoanina izy mitafy izy mianatra tsara ny zanany salama tsara izy ireo dia miavana foana ireo ary tsy ady intsony ary tsy fanelingelina. Fa raha mbola mpitondra angalatra angaro-paosy ny vahoaka andrava ny fanana ny vahoaka sy ny fananam-pirenena dia tsy maintsy ny korotana ny tany sy ny firenena ninona zavatra atao fa tsy ampy izany fampihavanana zany raha tsy miadana ny vahoaka. Ka izay no ataoko hoe raha ho tonga io daty io dia aoka hieritreritra ny mpitondra sy olo-dehibe milaza azy olo-dehibe olo-kendra amin'ity tany sy firenena ity fa ny firenena milamina sy ekena dia ny vahoaka mihinana sy miadana. Mazava loatra fa raha hoe politika be fahatany fotsiny na fizarana seza fotsiny amin'izao no atao amin'izay tsy dia ilaina loatra zany fa aleo tazomin-jareo anatin'ny tokantranon-jareo zavatra any izy mizara azy fa tsy hanelingelena ny fiainana vahoaka. Fa ny zavatra tadiavina zay zay firesahana zay dia ny hoe jerevana ny toe-karena, jerevana ny filaminana ny fiainan'le olona andavanandro tsy misy tsony na hoe miaina be dia be zany le mpangalatra sy mpamakitra sy mpamon'olona ary afaka miadana amin'ny fiainan'ny fahasalamana le olona. Zay no atao hoe resaka tokony ho betsaka sy ho tsara atao. Notsindriny fa tsy tokony ady seza fa ny sosialy sy ny toe-karena no ifatoan'ny mpitondra.